Ny tena fitiavana dia ampeny Andriana Rakotoarivelo. Iny data fa tonga Rova sy Toky a. Avia ty fa iny data aingana manao ponsoany data. Ahoana Ramatoa? Ahoana zana sekrety zany? Fatifaty ery izy zany a. Ie, jerena iny akanjo kely ny vao nividiko tsara tarery. Tsara. Ary matoa mahay mividy mihitsy a. Rehetra zanaka sekrety kosa aloha rinjiva tena ampedanitsika. Inona fotsiny ary ny karamana hatramin'izay? Tsika ne azo atao hoe manana ny ampianatra anatiny. Ka izay mihitsy mantsiny. Reto tsy maintsy tonga antsika amin'izay ambony indrindra mihitsy manana ny diplôma faran'izay ambony indrindra. Ohatra hoe ty lahy kely ty ataontsika piloty. Ty vavy kely ty ataontsika dokotera. Tena mety mihitsy zany Ramatoa. Marina, miazaha mafy. Miara-miezaka tsika. Zany moa zanaka neny io. Tsy maintsy dokotera mihitsy nareo dia tsy maintsy piloty ihany koa. Andao aloha tsika hisakafo ary fa mbola maika andeha hiverina ihasy dady. Dadaholy manasa tanana. Masaka ve sakafontsika? Efa vita fa miandry anao fotsiny izay fa andraso anasa tanana kely an'izy da. Ndao tonga dia mbola tapatra e. Ho avy. Rova sy Toky, avy io amin'ny sakafo efa vita nge ny vary sosoa e, maika andeha hianatra. Za tsy te hihinana an'io fa nenahy tsy ny tiako. Mihinam-bary aloha e. Io anie atao goûter fa tsy maintsy mihinam-bary. Ka io nge tsy matsiro kory e. Jerena nenahy neny atao an'ity salto itsy a. Efa hoe tsy mety ho raha vao tonga dia salto no hohanina vao maraina. Toky, avy mihinam-bary. Za tsy tia atodiko. Ka atody efa rairay avy nge io fa tsy hoe zarainy. Reto zazy reto tena manahirana mihitsy. Fa inona ary no hoan'ny zanaka dady? Miazy Ramatoa izay tiany fenao akoho zany. Hinana salto dia hinana pizza dia fa tsy mihinam-bary fotsiny. Zay no tianao? Ie. Alao rehefa avy eo rehefa avy eo tanana pizza fa alao no mihinam-bary aloha e. Ka sao dia sao fa izay nge te hinana be an'io e. Zana ve? Mandreraka reto. Andana aloha hividiana an'ilay pizza kely atsy amin'ilay fividianana atsy rehefa angary eo eto indray raha tsy amena izay tadiaviny. Fitandra izy Ramatoa fianao koa zany. Rasoa, avy vetivety aloha. Ary ndao ary misasa aloha mandra-piverin-drasoa fa mandeha mianatra. Za tsy andeha hianatra fa ilay metaka isinay aho ve masika be dia. Sady mikapoka mihitsy dia tsy pindia ny sofiny. Ka nareo ngamba mitambatamba ny ampianarana ko tsy pindia maîtresse ny sofiny. Ontsako izay raha endry beko. Mandeha mianatra ka. Rehefa tonga Rasoa mitondra pizza dia avy misakafo dia mandeha mianatra. Aleo rangarapitsy vao mianatra sady marary be nge ny tongotra e. Sao dia mba mikapoka tokoa raha maîtresse zany Ramatoa. Somary jereo sy ara-maso kely aloha fa mampalana ilay zanako retiko. Marina. Andraso fa rehefa manatitra azy aho rehefa avy eo dia resahako eo ilay maîtresse. Ilay maîtresse anankiray iny aloha ohatra masintsika ihany. Zany Tsy mety kosa raha vao mikapokapoka ankizy zany ko manjary lasa kamina ankizy mianatra. Ataoko mahalana anarako iny raha hitako manao zany amin'ny zanako. Ary avy amin'izay fa efa iny Rasoa. Tandremy menjera Toky sy Rova. Dia aza mandeha lavitra be fa sao dia very ihany tsy hitany dada sy neny. Jereo tsara nge zao fa azoko ange lahy e. Nazaka za eo ihany fa mbola azoko foana. Wayo, ito misy biby. Toky, andao ilalaovina. Andao anga tonga dia atao fa navato a. Elahy maka vato dia za maka azy. Aingana elahy. Ndao azy, ndao ainga. Variana ery reto izy da mijerijery an'ilay sokatra kely itsy.
jereo ane reto izy raha tsy misangisangy be ry Odry, ary to tadiavin'zareo torana ilay sokatra zany. aleo torany eo re zavatra efa nandovolotsika niditra tetiko aloha eky izy anao izay mahafinaritra azy Raha mate dia ahoana? zay toraka vato kely njazakely koa ve dia afaty sokatra be io tapindamosina be an'io Alao izy lalao alaka izay tiany atao io. Jerenge izato ataon'ny zanako i Monsieur Njiva sy Madame Nive toratorahany fotsiny ilay zavatra tena ampitaindry zareo be loatra ny zanany ka ny olona fotsiny ary matetika miafy amin'ny ataon'ireo ankizy ireo na olona koa ary nge dia toratorohan'ireo ankizy ireo aleo aloha jerijerena tsara mihitsy fa rehefa mitady ary ilalao izy izany andoky aka ilalao aminay za tsy aka ilalao aminareo ka Fa ahoana antoka nga vonoky ianao vao tsy milalao eo sady zay nge milalao sokatra tsara be awa za tsy lalao dia mijanona eo zany dry rehefa tsy anao zay tsy minamana vonoky eo andao ary ilalao aminay angany dia za zany ndry zany atao hoe piasanay izy piasanareo ahoana koa za za mamonka ka za mamon fa tsy ndry vonoky ndry vao tsy za mamon ary tena manambana tea mainty zazy ty izany ty davinovonoana fotsiny zanako Njiva jereo ane ty kala rova mitady amin'ity ankizy vavikely anankiray ty Izy koa izay miady efa ankizy maloha raha matoa. tsy tanao nga iny tanana kely efa miakatra iny mianatra miteniteny azy angamba ny kala kely io ko Ohatra, tena marina zany. Ana vonjorengena. ory madama mbo jereo kely ny zanakao ankizy milalao reo fa tsy maninona tsy mety zao ataon'izao ka tokony tenenina ka rova sy toky avy aty maman avy mihinana goûté zay andeha hinana pain pâté fandritry omenay aiza le katsaka fanona be avy aty raha hinana katsaka ianao ary Orista kely nareo datsy mahazo mamona ankizy ohatr'izany tsy tiany Jesosy zany manjary malahelo Jesosy raha vao famomono izany nareo any Ohatray fa tao tazominao ny zanako raha matoty fa ahoana ary zany ataonao zany ka teny azy fotsiny hoe tsy mety le miadiady ka aza tenitenenao ny zanako raha matoty zay eto ray aman-dreny ny afaka miteny anazy fa za mifampiteniteny ohatran'izany ny zanako ny tokony ho teneninao andao anterin-jiva voatra ny fivoriana tsy mamely ty Mandreraka koa ilay mpampianatra teo iny lazay ny famatitra hono ny zanako. Tsy magnino inone fa nga ilay mpampianatra ihany hatramin'ilay direktrisy ny vandravandra ty amintsika ty ery hitako tsy ampafirina nefa ne tamin'ny fête de mère dia takinina ny cadeau nameko an'ireo miaraka amin'ilay valopy. amin'izay dia tsy mba jerevana akory izany zavatra ataon'ny ray aman-dreny izany izay foty kely ataon'ny zazakely ary ny tany saina eo masom-bahoaka eo mandreraka mihitsy tsy mahavita devoir hony tsy mianatra lesona hony zazakely koa dia hopiretina anao devoir sy anatra lesona sahady Saka ny lohan'ireo zaza ireo zany. Zay zao tokony milalao fotsiny ilay mpanarana any. ka izay Zavatra be mihitsy zany. tsy azoko mihitsy koa ny fianarana io Ka io koa ny eritreretiko zao dia tokony asorina. esorina mihitsy ireo amin'ny herintaona alao afindra atsy amin'ilay fianarana ray atsy zavatra kely tsisy dikany mianatra aso ihany ny ataony dia zay devoir lava mandreraka betsy ka tsy ankizy efa any alao tonga amin'ny dia asorina dia zao mihitsy loso hisanatra amin'ity taona ity tonga dia amin'ny herintaona izy vao mianatra mandreraka. aleo marina rangazy zay aleo tsy ampianarina tsony mihitsy ny aleo amin'ny herintaona indray vao mianatra sady mbola kely ane mbola vao 5 taona Dia zay zany alao zay mihitsy
Raha napoziko ohatr'izao ty fivoriany ty tsy mba nakaty amin'izay ny ilay zanaky ravao le ikala rindra kely ry tokatokafany ery nefa ry ravao tsy mahavita ininona eo amin'ny sekoly io akory tadidiko mihitsy tamin'izany fety de miery zany ren'le sarina karta kelina 5 000 reny nentin'io zanaky ravao io mba namena an'le maîtresse zany de zany de ny olona hoa de po maso mihitsy tsy mahalala zay atao azy. Zay koa ty le fiangonana mbola tsy manomboka ihany. Fihinana to pasteur mitansaina ao. Za koa de mba gaga ka. Gaga ny pasteur koa tara lava mandreraka tsy. Izy nge tsy tara fa ombadika ao mbola voalatsaka folo zao. Ka le fanombohana mihitsy ny tarako. Jere raha matora voasy le zanany. Aiza. Ipetraka eto akaikitsika eto reto raha azoko indrindra. Zany aloha tonga de misy akoatrano tsy teo. Tsy tia repetraka amin'ny mihitsy eo. Alolo jerena. Manahoana nareo? Manahoana? Salama. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola misy toerana eto akaikinareo. Eto rehefa tsy omby anaiko mbola misisika ihany. Andaontsika ry dada ifindra. Andao etsy aloha sany irina. Aninona emotra ny arina fa andao ery aloha ery. Aloha raiky ny madame aloha ary andao. Tena lasa mifindra zareo nefa mbola tonona tsara le seza. Neny, aza manaraka an'ireny ihany fa alohatsika eto ihany. So ihany fa mbola nisy nalalaka teto aloha teto. Ohatrany tsy malala tsy tiana mihitsy ilay raha matora vao io. Hita ho mijery aza mahasaravana anahy mihitsy. Eo izy zao de zezesta indray amin'io zanany io mahay endre sy ny sisa de hoe tsy mihinana gote atao am-piangonana mihitsy io nefa tsy fananana ny tsy hinanana. Tsy tadidinao anga le tamin'ny heriny le ninona biscuit izy dady nitapo teniteneny teo hoe tsy finanana gote hoy ny atao-piangonana fa fivavahana fonina biscuit anareo manenonena. Izy tsy manako hoanina any ko zanako ny tsy nakana ny am-piangonana. Samba gaga mihitsy. Mahaletra mihitsy mijery an'izy mianakireo ka mariny ary mangina amin'izay aloha fanomboka ny fivavahana. Folo taona taty aoriana. Papa, rahapisy le anniversaire any namako de mba miaraka amin'zareo zany zara-pitro. Zany? Eny ary tsy maninona ka? De mila vola kely. Ohatriny ilainao? Fa ohatrina tadiavin-dry hony 500 000 mihoatra tsy fera. Ay fizy 500 000 fa apiako fa tsy maninona. Amin'izay ianao mba afaka miaraka amin'ny fety amin'ny namanao tsara mihitsy. Sady zareo zao miaingo be daholo. Ay de amin'izay zany no angalandry hividianana an'le kiraro tenendry. Ie. Ora benina. Za koa ohatra mba mila saosy kely Ohatrina lehilahy sy tenena. Ary aza ataon'izany rapainy zany moa izy io ry toky mbola tanorana izy. Ka efa zay mahazatra fa nga misy an'izany de ahoana ameva ianareo Ohatrina moa izy teo? Ondy fotsiny 1 million de efa mety sady mbola irevireve mibandy koa ny tena mariny. Le so mamo any la fa mba mirefy de mirefy fotsiny. Rehefa mamo de rapitso indray zany veriny eo inona ny olona. Fa mila miteny kosa aloha nareo ry toky tsy hita mihitsy ny zany tsy tafandrimandry mieritreritra hoe aiza ianao sa aiza fa rehefa mba taraiky any amin'ny namana any de mba miteny. Maro manitsy zany. Zay zany fa ahoana omenareo ve le saosy ahoana sady zay mainka andeha. Ao rehefa andeha nareo de mandalo ao amin'ny chambre-nay ao de omeny. Okay ary zay mihitsy nge niany tsy afozako an'reto bainina sy bofoko reto Nahazy avela teo. Dres, aiza koa reo tsy amme io vao hita laona kely eo de efa mibarataka. Ohatrina ny azon'lahy. Angazanaka betsaka 1 million fotsiny ny anany nalaiko. Nenay 500 000 fotsiny. Ndrintsy de aka betsaka eoko. De ameso ary za. Aha, ny anary ty tsy ampy. Inary ty.
iny dana makany amin'ny rabofy andraiko izy fe tsy ame andrio ihany. Tsy maninona rangahy zany 500 militiara betsaka ny tsy manana azy. Mahafinaritra mihitsy nge dada sy neny ireo e. Hitako. Iny rindra Izy dana amin'izay teneny fa iny mampijaly anao foana lazay fa miaraka amin'ilay bandy ratsy be iny anefa izy ngamba nitaratara amin'io. ty zipo ty lesy raha dimy ohatra ny tena mandreraka be fa tsy ohatra ny tena mpijaly foana nge bavinay. Aiza rarindra ve Tsy izandray tsy talainy dia amboariny amin'izany koa ve dia sarotra milisany. andao aloha kafokafiana kely mihitsy ty fa ohatra ny zipo ampiseho milaitsy. Sahadiny ty sarotra kotiana mpiseho masina be efa teo any ala. Toky io teneno amin'izay. Tsy taitra ndre fa hitanay anaovana an'io e. Jereo fotsiny nge Tsy tomy fotsiny lesy io kitapony avatariny iny dia ataontsika tsipitsipi baolina io. Tairo ary tairo lahy tonga dia ary aloha ary dia za manaraka avy ato aoriana. Tairo ary Toetina ve zany kitaponareo izany rarindra. Tairo Apetrako alefaso aty indray Tairo. Tonga lesy dia alefaso amin'ny tany any. Tairo mbola aizany azo anao e. mety hoandry mihitsy zao. Atsipazo any ambadika any rangahy iny e. Zany ka ataovy ihany mampijaly anahy fa atao zokinay. Fa inakina ataoko andriva zany tsy naninina ndry dray ndriny te iseho milay anko. fa ina tokoa ity ny tena tsy revelisany an'le sipiny Iny raha miseho azo mahay be ry nefa olona ratsy be ry. Sady ity sipa mandreraka be fa ahoana ity ohatran'ny miseho masina be ity iny sady tsy anay kokotiana mihitsy sady mibofon'ny reniko ngely ity be teniteny be na hatrany am-piangonana na aty an-tanàny. lisankonga dia tsy mba azo tenenina lesy rehefa mandalo reny dia mody manao endry be fotsiny tsy miteny tsony reny avy eo. Dadanay sy mamanay tsy miteniteny anayko. Hitako lisankolo dia tena miadana mihitsy eo amin'ny dada lisany sy mamany lisana eo raha mba zay lesy ny ohatr' izany le Dress voalazanao. Tomanjombona be ianao zany anaka fa misy inona? Zany iny ampijaly ny ankizany am-pianarana nefa zany ka tsy maninona azy ireo akory. Fa maninona ary izy ny ratsy toetra ohatran'izany? Dia nataony ahoana ianao anaka? Mody nalainy ny kitapoko hoe entiny dia natsipitsipiny eraky nataony ohatran'ny manao passe-bola fotsiny ny kitapo. Izany ve tsy naloto be ny kitaponao? Ie, tapaka mihitsy ary ny kitapoko. Reny ankizy ireny ange ka efa ela mihitsy ireny napetany ray aman-dreniny dia misopatsopatra ny ankizy namany fotsiny ataony raharaha. Misy fotoana le izy ny tena tsy zakako nefa mivavaka ho azy ahy. Izay mihitsy ny azo atao rindra. Mitondra mibavaka azy mba hikasihan'ny tompo anazy. Tena nanarako anao mihitsy rehefa mbo mananjanaka ny ariana any dia tandremo mampianta zanaka diso tafahoatra fa tsy mitondra soan'ny ankizy ny fanomezana azy ilainy. Izay tokony omena azy no omena azy fa tsy izay tiany. Ie, misaotra betsaka neny. Sambatra mihitsy manana neny mananatra anahy isan'andro. Zavatra tokony atao ihany izany ka dia mba hitoroy filazantsara izy ireny. Mino fa
tompo hiasa ao anatin'izany. Izany veriny eny tsy hanahirana be, tsy hitan'ny eny eny zavatra nitranga tany am-pianarana tany. Mahere zanaka, marina fa sarotsarotra mitory filazantsara amin'ireny. Fa ny fanahy masina anga mametraka teny ao am-bava. Tenin'Andriamanitra mandresy lahatra. Sady tsy voatery teny koa ngefa na ny fitondrantenanao sy ny fihetsika ao dia efa mandresy lahatra anazy. Kalarindra indray ho nitory teny amin'ity kilty ity. Inona indray izao mba teneniny eto? Araka izany tenin'Andriamanitra izany ary namako dia tsy mahasoa antsika ny fireharehana fa mialohan'ny fahasimbana. Raha ohatra hoe manana zavatra tsara tsika dia tsy hoentina hideraderana ny hafa na hireharehana fa mila hanomezana voninahitra an'Andriamanitra hatrany. Eo ihany koa ny amin'ny fomba fitenitsika. Tempolin'Andriamanitra ny tenantsika ka tsy sombaina amin'ny hoe teny ratsy. Isika koa amin'izao ny tanora mivoatra dia misy ihany koa tsy mifidy taona ny amin'ny hoe mifoka sigara, misotro toaka. Fa isika neka raha manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho sombainy koa e. Andriamanitra mihitsy ny teny an'izany teny izany. Ledy, tongokory angady asaindry madama mitory teny eto. Efa hitako mihitsy izao fa za mihitsy no mody viseny eo amin'izany mifoka sigara sy mirevirevy izany. Olona tsisy ataotsy. Hita hoa, tsy mirehareha. Nareo ny teo tsisy reharehana any ka nahoana mihitsy no niheripon'ny ray aman-dreny eny lazainareo fahiny. Izay koa rangahy tsy maintsy mirehareha amin'ny fanananay anay io dia izay tianay hanaovana azy. Tsy ho azoko nga io rehefa récréation eo. Miseho amin'ilay miteniteny fotsiny tsy. Rindra, izandray izao visendry tamin'ilay toriteny tao am-pianarana teo? Tsy nieritreritra ny vizean'izaniza fa napita ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Efa hita izao fa za mihitsy no nivizenareo tamin'ilay revirevy sy mifoka sigara teo ka tsy mivizean'iza, tsy mivizean'iza. Ary tsika sela mihitsy izany no teneniny. Za koa nge toy ny teniteneniny foana hoe mirehareha hono mirehareha. Ahoana mihitsy izay moa tsy hirehareha, nenay zavatra tsarako. Misaotra an'Andriamanitra aloha raha mahatsiaro voakasika nareo davitra fa izay mihitsy ny tena tediaviny. Maninona? Hitanao zany, hatraty amin'ny toriteny avy ianao mbola manenjika anay. Inona koa raha nampanaovandry madama ny toriteny teo? Fiainandrira nga atao tsara fa aza miditra amin'ny fiainanay nenay nge efa milamina. Hoadray, areto dia mbola matory be ihany. Izao mihitsy ny anany tsy tiako amin'ity ilay mandehandeha mirevirevy amin'ny andro alina ity ka. Toky rova. Yey, mifoaza. Neny koa nga, ny olona mbola matory dia foazana. Za aloha dia tsy fo eo e. Mifoaza fa efa ho amin'ny fito ane izao e. Mbaika. Ole retsy anala bakana ianareo tamity e. Tsy te ahita hoe kala rindra indray no afaka eo Zara nga afaka foana. Ko raha tsy vita amin'ny vava fotsiny izy ity rovako. Neny koa raha nga ohatran'ny tsy malala ny herin'ny vola. Tsy maintsy afaka izay e. Hita hoa, donto rapaka. Dia efa miteny azy izay tsy maintsy afaka ny anaranareo amin'ity. Ary avelao aloha izay atory fa izay zany e. Tsy maninona izany e, mivola moa any amineny misy eo. Tena tsy naitra reto zazy retoko. Tena mariny.
Neny faly be fa afaka mention bien. Tena misaotra ny tompo izany. Ie, izany mihitsy ry neny. Tsapako mihitsy fa nitondram-bavaka ahy neny ary niasa mihitsy Andriamanitra e. Dia raina Jesosy izany ny anaka, dia mazotoa hatrany dia mahereza hatrany e. Misaotra betsaka neny. Ao fa azoto hatrany aho dia tsy hijanona raha tsy tafita e. Ary mba nanahoana ary ny zanaky Monsieur Njiva sy Madame Nivo izay? Andao marina hoe ry neny anontaniana ry zareo hoe nanahoana ny valim-panadinana. Andao ry vily kely eo fa sady efa mandalo ety any tsika sindry e. Andao ary e. Manahoana ry izy mivady a? Manahoana ny fanadinany ankizy? Inona koa ny rarahinareo an'izay fanadinany ankizy ihany e? Ianao ary matoko. Mandreraka. Fa nga tia Kalarindra mba afaka? Ie, tena misaotra an'Andriamanitra fa nahazo mention bien e. Za ve tsy nakatahaka fotsiny. Nenay ary ry toko sy ry rova zavatra mahazo moyenne ambony be foana ao am-pianarana tsy afaka kondrino ho afaka. Mba mahagaga izany. Anka, izany fa niasa taminay mihitsy Andriamanitra nahatonga izany fa tsy misy na dia heriko akory ary no nahatonga na afaka baka teo Fa sao dia verindray ary Kalarindra fa ndrireriny zanak'Andriamanitra. Tonana. Izany tsy miteny hoe zareo ny zanak'Andriamanitra fa izy rehetra nandray an'i Jesosy Kristy no atao hoe zanak'Andriamanitra e. Anomboka indraindray dia hitory teny eo. Ary ndana mandefa sao dia hanafotoana an-janaka eo fotsiny ny fahitananareo ka. Miala tsiny rery Madame Nivo raha natezitra anareo izany fa mba saika hananontany fotsiny izay e. Anka. Tsy misy hidiranareo mihitsy ny fiainanay fa lasa nareo mandeha n'izay ilainareo any. Lasa. Andao ry neny andeha. Lasa ho a. Mamerina ny fialatsiny rery izy mivady eo. Dia ahoana ihany rangateny momba n'izy dareto Atsovy mihitsy ny aloha ifampiresahana kely fa ohatran'ny hainy hoainy fotsiny tsy hita hoe makaiza ka. Marina mihitsy izany ramatoa. Ory tokosorova. Tokosorova. Inona? Afilonareo aty. Inona indray mampitabatabana vao maraina eo e? Misy inona rabenina? Afilonareo aty ho a. Dia ahoana moa izany ny toy an'ny fianaranareo dareto e? Toinareo samy tsisy afaka baky ty mbola amerina terminal ve sa hoe ahoana ny fandehany? Efa hiditra nge zao ny mpianatra e. Ry Kalarindra zao efa mivezivezy ohatran'ireny indreny hoe hanao dossier ny akatsony mandreraka be mijery azy ka. Marina mihitsy izany rakizy. Sina izao mba hitretinareo atao e? Tsy hitako koa izay mampiasa sainanareo amin'izany fa tsika ve olona mahantra no asa saina amin'izay baka tsy afaka e? Ka eo indreny tsika izaoko. Fa elahy zany dia anao inona ry toky Aleo rangamy bizina fa zany zao mandeha. Ny olona mianatra izany nge olona tsisy fond e. Inona izany zao ny eritreto lahatao ary bizina inona? Bizina automobilako. Sady zany zao no tena be vola. Ohatra mety izany ramatoa Ka mahita lalana amin'izany ve nareo e? Ny vola nge misy fa le lalana mihitsy n'izany no tsy mahay e. Tonga dia ame fotsiny ny volanareo fa misy bandy akambizay ihany. Ary tendritiry rova anambady. Tsy mbola amin'izany aloha izao mbola sipasipa fotsiny. sao dia mba izany kosa ny zanako. Tsy mbola manambady izany ary dada. Iza no mahitako. Fa ndrasony mihitsy aloha za eritreritra dia teneniko anareo ihany izay ataoko e. Tandre maro sao dia ela fotoana. Raha mieritreritra ny mbola hianatra mantsindria dia jerevana fianarana izay tena mahafaka baka. Jerevana mihitsy aiza ny mpampianatra mahay, mpampianatra mahita sujet reny. Any ny ampidirina. Tonga dia izay mihitsy mety ramatoa. Raha ohatra moa ka efa kamo tsy hianatra intsony dia asa tsy haiko hoe inona no ataondry, hanao coiffure ve sa hianatra manjaitra. Ko raha tsy adala ary neniko hianatra anjaitra hoany. Ka eritrereto ary izay ataondry fa dia tsy haiko mihitsy izany hoe inona e. Dia mitenena rehefa misy zavatra atao.
20 taona tao aorian'izay. Misaotra an'Andriamanitra anaka fa tena tafita saoma tsara ianao tafavoaka dokotera. Efa na dia hoe tsiotsioany ary ny dadanao dia tsapaka hoe misy fitahian'Andriamanitra mihitsy ny fiainantsika. Ie, izany mihitsy ry neny. Tanteraka amintsika mihitsy ilay ten'Andriamanitra hoe izy tsy andao na hafoy antsika. Dia ahoana sy ahoana izany anaka no mba vetsinao amin'izao ianao lasa dokotera izao? Ny eritreretiko izao ry neny dia izay olona rehetrarehetra mandalo ao amiko ao dia hitoriako filazany tsara daholo. Tena mety izany anaka satria nasitrana raha ny nofon'ny olona dia ny fanahy koa mila tsaboana fa fanahy tena mahaolona. Fa izany indrindra ry neny. Tena apetraka eo ampilatanan'Andriamanitra mba hahazo posta vetivetika mihitsy ahy e. Matikeo ianao anaka fa ilay efa nanomboka asa tsara tao aminao no hatanteraka an'izany a. Dia ahoana ihany ny momba anareo sy Bajio reto rova? Ka ho avy mihitsy izy rehefa resaka aminareo fa efa hoe iroson fanambadiana amin'izay izay. Hay, mety tsara reny e. Sady ry Bajio reny zanaka mpanan-karena tena mampiadana ndry reny. Na tsy miasa ary ndry vita foana ny fiainany fa mahaiza fotsiny mitantana. Odry, ko tsy efa izy ary ve izany mandondona any ambavady izany? Andana aloha jereo. Manahoana daholo ny fianakaviana rehetrarehetra. Manahoana Bajio mipetrapetraha e? Ie, misaotra indrindra tompoko. Ie, ka inona anaka ny vaovao Manahoana ny reny sy ny fitateranao? Fangatsy efa nitenen'ny rova momba anay e. Eny e, efa nilaza izy fa hafa mihitsy kosa aloha raha mba atao resaka matotra tsara e. Tonga lesy dia teo ilay tapimaso ry valo fa iny ty e. Kalme lahy fa neny lahy efa ao e. Tsy diso anjara lahy. Efa fona tsara amin'izany ny ray aman-dreny se. Efa elo izy ny voniny e. Ahay, ka mety raha izany fa dia tokony mandrosa tiana izany zareo ahafahana midinika tsara ny momba ny raharaha rehetra e. Sady hafa mihitsy izany hoe ray aman-dreny samy ray amin'izany no resaka koa. Bajio, tokony rezervena amin'izay ilay espace fa reny ange vetivety dia misy mirezerve e. Kalma fotsiny ry seria. Efa voarezerve tsara ny espace. Tandre milala ry Bajio fa avy tokana iny zanak'io e. Efa nomanany amin'izany ny atiry dada. Aiza mikorapaka. Eny ny arik'io. Rova, ary to mbola tsy misy sakafo mitokona ihany ty. Fa nga mbola tsy nandrahoana ilay totokena sy tsaramaso. Ka andro anazy mihitsy aho izao fa ilay totokena ngeka tsisy azo raisina intsony fa lasan'ny rano e. Lasan'ny rano izy? Fa nga nisy oram-bety ity? Ka ny sasako ilay izy dia miparitaka be. Tony tena vehivavy totokena afaka sasana. Nga ianao tsy mba nahandro sakafo mihitsy tany amin'ny ray aman-drenao tany? Aza menomenona koa ka? Tsy maintsy miteny aiza nisy totokena sasana izany? Sady ny zavatra ataonao ato ane ry rova dia efa ho lava mihitsy. Jereo reny ataonao reny, mivary ratsy-boledaka mantamoaka, ny trano zarara milamina, korotana ambony ambany. Inona fotsiny izany nataonao ato an-trano ato? Fanakam-potsiny? Ataovy aroko. Mbola izany ihany ny vavanao Dia aleo ranga mitady mpanampy tena marina tsy vitako izany. Mpanampinampy inona e? Inona fotsiny ilananao ato an-trano ato? Manao Facebook ako. Facebook inona fa nga izany nangalako anao? Taminaka anahy tsisy an'izany koa vao menomenona eo. Mampitandrina anao ary rova.
dia miteny anao mbola be famaliana ihany ianao. Efa zavatra tsy mety ataonao dia mbola zany ihany vavanao. Zara nga hodany amin'ny dadanay sy mamanay raha izany tsy milamina ny ety. Ndala mody any malalaka be ny varavarana. Ndala makany amin'izay mampilaminanao any. Tandremo sao veriny eo amin'ny otokonam-baravarako itsony. Iny koa fa lasy. Ndana mandeha dia hoentiny atakely. Aizany izay tsy akany amin'ny dada sy neny eo koa nefa anio e. Ohatry, ary mivoana izany trano ato izany rindriva e, sa efa tonga ato toky? Aleo aloha jerena hoe. Indre, ary toky ala rovo tia misonanonanina eto ambony fandriana. Ohatra, ahoana ny rova fa misy inona? Mandreraka be ilay finantolahanareo. Ka mandreraka be ahoana koa e? Fa nanina tandray indri e? Tsy mahay mahandro totokena sy tsaramaso ny dia ndroasiny. Fa nataondry ahoana ny nahandro azy? Ka hoe rehefa mividy zavatra avy any an-tsena dia sasana dia ny sasakoko. Andre trako fa ndrifa dia tsy mba mahita nireny fanaovana azy atao trano ato ireny mihitsy. Ka neny koa nge tsy nampianatra anazy izany e. Mampame anako ty zanako ty zanahy ary senza izany totokena sasana izany. Na koa izao mampime any dada amin'izany. Dia ahoana sy izy batsy eo? Aza hitako indrika tsy ho alainy aty intsony. Izany aloha vavany fa tsy izay ho toyiny. Fa nga koa indri dia tsy mba manontany hoe ahoana ny fanaovana an'ity e. Ka izy ngeriny iny tsy ao an-trano mihitsy fa miasa foana e. Zarery ny avelany ao ahoana koa moa ny havitako an'izany zavatra be dia be izany. Izay mihitsy ny fahavoazana tamin'ireninareo tsy mba nanao raharaha ireny ka. Amin'ny manaraka tokony tsy haka mpiasa intsony fa aloha ny ankizy nanao raharaha. Fa nga hoe na dia mbola hiteraka. Ay tokoa moa efa tsy hiteraka tsoniko. Tena ohatrany tsy mety tokoa aloha ilay natao taminareo e. Tsy nanao raharaha mihitsy fa dia nanantena ny rasoa foana nanantena ny rasoa foana. Izao ve raha Sany raha matoa? koa raha izao indri no ampianarina handro sakafo marina na andany kahier 500 page ary raha mba ho vitandry. Dia ahoana ny tranonareo nefa ny ve izy mba voadio andry tsara ihany? Voadio ve moa neny tsy ho voadio atao amin'izay mapetipety azy eo. Tena tsy mety kosa aloha izany rova. Tena tsy tiany lehilahy mihitsy izany trano tsy madio sakafo tsy masaka izany. Ka maninona reny raha mba ianao no mandry ny sakafo ireny aloha? Raha tsinonako izany ve dia ety e. Ahoana ny tsy mampety an'izany e? Tena raharaha ty mahazo andriry rova ka. Tsy raharaha ho azy izany. Fa izany eo ihany fa mba nanahoana hono mibizina antoky e. Eny tokoa ary reny a. Nareo mianaka izao no miresaka lava eo mba mahazo tombony ihany ve izy iny sa hoany? Lery ohatra miasa maka vola fotsiny fa sitako izay tombom-barotra azony ao. Loza no mirevirevy miaraka an'ireny bandy namany ireny fotsiny. Hatramin'izao na ordinateur tsy voavidiny. Ohatra e. Koa hoe tomobila no atao bizina koa. Za so mihevitra hoe tena vola amina milion maromaro mihitsy ny lalaovina amin'izany. Inona izany fa tsy samby fo izany. Ny retsy a. Misy tsy normalina izany a. Fiainana izany raha mantoty fianao koa ty taitra betsy. Ohatra ny lasa ihany ny saiko satria vao io marain'io aho izao no mifanena tamin'ny Kalarindra le zanak'ile ramatoa izy moa tianarany ty maman'ile dekonao am-piangonantsika e. Ravao. Dia hoanao izy? Nga moa izy ny teny fa tsy ny olona manajanaja ery. Manahoana dokotera, manahoana dokotera. Izany raha tsy tena voatohana kely mihitsy ny ambom-poko hoe ary le zanako mba ahoana. Ay moa efa lasa dokotera marina izy iny a? Nendrineny koa zara nga zampitahaina amin'ny olona izany a. Ko mba zaza niarany tazaina tety ihany nareo ko. Alaiva reny izay sakafo masaka aloha hanina fa sy ny anako koa teto resaka mandany jery betsy. Ary tena milay kosa le izy raha toky ty tomobily lalahy ty a. Varzay le dia velava ahoana e.
Dao angandra manaloha sady tsiko zany ohatra ny efa nahazo azo kely andao. Dao lara anandrana. Dray, kalova tena za mihitsy nitondra azy. Mety aloha ndao ary. Tia akilay dia jereo tsara dia andao. Aingana. Mba nataka ny valava felo arivo izao tena milay. Sady azo zao pista malalana fa andao. Zay misy. Mafimafy ity fa iny ty rama be ty. Kaloha tsy taitry lavitra tapiritsika miborana an'ity. Taovy mafimafy andra angava tsy miakatra mihitsy amin'ny filelan'le vanty. Ary izy amreto moa le ty le frein le gauche sa le droite sa le aiza amreto. Ray felanga ty tsy mahay mitondra tomobile. Hitsahitsao aleso fa tsy hitako tsony koa reo. Hitsahitsao a. Wa tsy tena vomay izy ty mandeha mafy fa tsy mety frein akory. Olo ty tandremo olo ty. Olo ty. Vai tena camion be. Olo ty. Asia. Aingana ry izy mianaka. Aiza tsara moa le hoe asian'le olona teo an-taniny. Io indray ianao moramora ianao fa aza manao an'izany. Mahatiany ny zanako mariny. Aingana le retsy mba mandana malakilaky rova. Aingana ondrak'izy Nendrineniko inary ty mikoropatropaka ty. Ka maika monjy antokoko inona. Ato le efitra. Io rangaty vao jerena azy a. Fa inona koa vai fotsiny dia fa izy ko ao. Ato sao? Tsy ao ve toky. Ka maninona raha izay dokotera zay aloha no anontany antsika? Izy neny anontany io a. Fa izany dokotera zany e? Bonjour dokotera. Manahoana mandrosinareo? No raha matoa. Sy zanaky Izy io. zany a? Monsieur Njiva sy Madame Niva mandrosinareo dia mipetrapetra? Mitsotrapetra da dokotera? Otry fangandry dokotera? Ie, hijery antokonareo. Fa manahoana ki izy ry kiala rindra. Ianao dokotera? Misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy nanino izy fa ny namany no namoniny ainy. Maty ve Jimmy? Andriamanitra, saotra an'Andriamanitra tokoa fa mba tsy ny zanako maty. Dia aiza izy e? Andao ary mandrosoanareo fa hoentiko anareo hijery azy. Fa manao ny fisy dokotera? Ny ainy aloha tsy hisy atahorana fa mila fitsaboana maharitra fotsiny izy dia hita eo e. Zany andao tsika jery azy aloha ary. Mandrosoa ary nareo e. Toky, ny zanako. Toky marina. Fa ninona lesany ty? Aza mitabataba aloha nareo fa mbola marary ane izy. Ty tongony. Ahoana ty vibe amin'ny tongony ty dokotera? Ny tongony aloha ny tena vomafy fa Ankoatr'izay tsisy atahorana? ie, ny ankoatr'izay aloha dia tsisy atahorana. Fa maninona ty izany ty ry toky a? Ka zao efa hitanareo fa maratra zao ko. Nareo ange efa tenenina hoe aza mirotoroto rehefa mandefa mba mandana amin'ny lamina tsara e. Ka zay nerinena ny lamina fa le toka ny natonga an'io e. Ary fa nanahoana tokoa aloha raha Jimmy e. Maty hono Jimmy. Maty? Oay le ty e. Ny soran'Andriamanitra fa tsy ianao maty tany. Matoa ianao ry toko mbola novelomin'Andriamanitra dia misy zavatra endrasan'Andriamanitra anao manokana. Tiany bebaka ianao ary mila mandray azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ihany koa e. Dia ahoana momba an'ity tongotrako ty? Alao tsy hisy tongotra nefa tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izay misy tongotra nefa very any amin'ny elo. Dia misaotra anao dokotera. Dia mba ataovy re izay azo atao rehetra mba hitsaboana ny toky e. Efa manao izay azoko atao fa ty tongotra ilan'ity kosa aloha tena tsy sevitra tsony fa tena mila tapahana mihitsy. Tsara very dokotera?
Ndray reto tongo janako ve te ho tapahany e? Rehefa izay ve raha matoa maso azy tsy maninona. Ay, andraso aloha ry toko fa misy olona tao ambaravarana ato. Ay ve ramatoa ray vo e? Mandroso ianao e? Ie ka manahoana mararitsika ato? Manahoana toko izay? Io izy ramatoa ray vo. Efa azo fa ny tongony ho any no tsy maintsy tapahany. Eny e, isaorana an'Andriamanitra ny fahasalamana nomeny e. Miara-miasa azy soa ny zavatra rehetra. Te misaotra anareo ramatoa ray vo mbola tonga mitsidika ty foana ihany. Tena hatramin'izay iray volana nitsaboana ny toko teto izay dia nareo mianaka ny tena ny vezivezy maharitra sy matetika. Tena mitsidika fotsiny ihany dia lasa indray. Tena hafa mihitsy nareo mariny. Tsy hoe hafa fa Andriamanitra mampianatra anay an'izany ry izy menakavy. Zanak'Andriamanitra ne dia ampianarin'ny fankatia. Fa hono ramatoa ray vo. Fa nahoana izany tsy mba manana izany rehetra izany? Teo tonga zanak'Andriamanitra koa ve nareo? Raha mety ve moa izany ramatoa ray vo izy tsara ohatran'izany indray? Mety izany ka. Izay rehetra nandray azy anie dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mandray an'izy io ramatoa ray vo? Mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Marina mafy raha mba ianao resaky ny hevitsoa ny Andriamanitra. Tsy avy antsony marina izy fa mpanota hibebaka no ntsony. Tena raha mbola mety handray aza ho Andriamanitra izao ray vo tena hiverina hanompo an'Andriamanitra ka. Tena mariny. Tena hitako izao fa hafa mihitsy ny manompo an'Andriamanitra ka. Aza mangatakandro e. Vonina izy handray anao raha tapa-kevitra ianao. Tena vonina ka. Tena vonina mihitsy aho. Zaho koa ohatry ny nahadianao ron'io. Ary ataontsika isanao vaindohan-draharaha injiva mananatra an'ireo tanora mitaiza. Tsy tokony hampanarana-pony ankizy. Tena tsapako mihitsy fa ny fanaovantsika sy fanatanterantsika n'izay tian'izy menadary hatramin'ny fahakeliny mahatonga azy ho ratsy fefarasala amin'izao. Zaho koa raha moa tena nandinika an'izany mihitsy hoe tena reny zavatra natao taminazy ireny. Ka izany indrindra ay tsy fitiavan-janaka akory ny fanomezana azy izay rehetra tadiaviny fa izay ilainy sy tokony omena azy no omena aziko. Aiza moa ny ahafantarana an'izany raha tsy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra e. Odry, misy olona izao amin'ny varavarana izao rova. Jereo kely aloha e. Way, Badio. Chérie, manahoana tokeo? Faly be atsonao an'izany. Mandroso. Badio, mandroso anaka. Manahoana daholo nareo roneny? Manahoana toky ato e? Io izy lesy. Efa tsy dia maninona fa ny tongony no tsy maintsy nitapahany. Saotra n'Andriamanitra izany rehefa tsy maty fo manainy izy ko. Tena manahirana mihitsy ny mieritreritra nareo ankizy ry Badio. Mariny. Makaia ampitoerana eto mihitsy. Aza manarina eny fa efa tonga ifanampy aminareo a. Badio, anampy anay vela? Anampy anareo a sady akana ody any an-trano rova. Izany ve? Ody mama. Misaotra n'Andriamanitra. Vao tsy ampy firy minitra akory izay no ny bebako sy nanekeko an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ahy dia efa miasa sahady izy. Tongo Badio aka ny rova. Misaotra Andriamanitra. Tsara ianao. Izany tokoa ny tena fitiavana. Narahanao teo ilay tantara mitondra lohateny hoe ny tena fitiavana. Diampeny ny Andriana Rakotoarivelo.